Sehatry ny finoana rendraikirareo lehibe ny hoentin'ny komity mpikarakara ny mankalaza ny 2020 taona namoronana hira sy ny tendrena zava-maneno ho an'ny mpitandrina arabe tokotany miaro laza toy izao ny fandaharam-potoana ao amin'izany. Zava-dehibe tokoa ny ahazahoana maneho zany fankalazana zany satria tamin'ny 1990 no namoronan-kira voalohany ny mpitandrina rabe tokotany miaro laza André Mialy, ary tamin'izany izy no nanomboka ny tendry zava-maneno ihany koa, ary ao anatin'izay dia tiany hanehoana fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra dia nanao zao hetsika izao izy, ary misolo tena ny komity izahay manao zao hetsika fankalazana ny 2020 taona ny tendrena zava-maneno sy namorona-kira izao, ka hisy rindra-kira lehibe zay no endrika isehon'ny fotoam-pankalazana roa lehibe, ka ny ray eto Antananarivo ary ny ray atao any Mahajanga. Ka lay eto Antananarivo dia amin'ny 20 ny volana Jona ho avy izao ao amin'ny FJKM Ambonorina Sabotsynamena, manomboka amin'ny 2 ora tolakandro, ka ireo tanora na ireo antoko-pihira 20 no hihira ny hira noforon'ny mpitandrina rabe tokotany miaro laza André Mialy. Zay no hisehon'ny hetsika zay ho tanterahany. Ny zava-dehibe de ny ahazahoana miombom-poa mampana midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra, ka zany indrindra no anasana antsika rehetra satria fotoana lehibe io, tongava maro amin'ny fotoana io, averina indray amin'ny 20 ny volana Jona ho avy izao amin'ny 2 ora tolakandro, tsy misy vidim-pidirana fa rakitra no tatazana ary atao anaty valopy zay hozaraina eny an-toerana amin'ny fotoana io. Tena hafana amin'ny fotoana satria ireo hira rehetra ho tanterahana amin'ny fotoana io dia horavahana sy hiangaliana miaraka amin'ireo mpandihy sy ireo mpitsoka mozika. Misy zavatra maro zay tsy mbola hitanao, eo no ahitanao zany, indrindra moa fa ny groupe artistique des pasteurs zay eto iarivo avaradrano irery ihany no misy izany, ary ny mpitandrina rabe tokotany miaro laza André Mialy no nanangany zany tao anatin'ny synode apartany.